fa tamin'ity herinandro ity kosa no nanao ny fianianany ny mpikambana misa 3 mandrafitra ny conseil fampihavanana malagasy. Ny CRN izay naoriny ny filoha teo aloha ny profesora Zafy Albert dia nanao hevitra mikasika ny CFM vaovao sy ny fampihavanana. Tsy azo antoka ny ampaomby ny fampihavanana eto amin'ny firenena raha toa ka ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana izao no ampiasaina hoy Tabera Randriamanantsoa, sekretera generaly ny CRN. Everiny ity mpanao politika ity fa ilaina ny fanoloana ny lalam-panorenana. Napetraka zany io FFM vaovao raha ny olo mikopose io sisy olana aminay ay amin'ny CRN olo mahavita azy io fa sy ahavita ninino io ary lazainay amin'ny CRN fe zay satria ny lalam-panorenana zay mifeny tany sy fazakana dia sy lalam-panorenana fampihavanam-pirenena ka na ninona ary anao sy maintsy miainga amin'ny lalàna anao hiasa dikazany sisy ninina vitanao fa inam-bola fosina anao ao. Zay ny mahatonga anay hoe ovao lalam-panorenana de réconciliation nationale no lalam-panorenana refondation io lalam-panorenana io. Zay sika zay vao miaka midina aty amin'ny fampihavanam-pirenena. Dikazay sisy ninina io. Raha mbola sy tena mihiditra sara sika zany hoe inona sara ny maha-malagasy asika. Tapasika mihitsy ny fohitry mampitohy asika amin'ny any ivelany ao tahaka ny la France. Io sy hoe kopena aloha io. Zay sika zay vao miditra amin'ny fampihavanana. Arak'izany dia manohana ny fametrahana lalam-panorenana vaovao mitondra ny amin'ny fampihavanana ny CRN.